Tonga sy daholo izy Madagasikara mbola ao na rehetrarehetra. Mirangaranga mibotsina be ilay izy. Ilay izany fa mibotsina be. Tazana mibotsina. Tazana mirongaronga mibotsina be ilay izy dia inona izany tokony atao iteny torohevitra ho an'ny pelaka izany. Inona atao mba hisorohana ilay mirongaronga be. Eto ilay izy. Afaka manatona farmasia isika. Eto Madagasikara moa izany mbola tsy fantatro raha ohatra ka hoe efa malaza ilay izy fa ny taka filaza ilay karazana scotch apetaka eto ambony tsy rongaronga ilay izy. Dia ohatran'izao ilay izy, hitanareo ohatran'ity anako ity, apetraka eto ilay izy amin'ny paozina scotch dia alefany ohatran'ilay manao salaka. Fa ny vehivavy zany salaka anakonana rà, moa ny lahy salaka anakonana bonga. Dia jereo tsara ilay izy fa tazana fotsifotsy izao ilay izy dia aty aoriana aty. Lisana io tazana miakatra hatraty ambony aty io dia ny eto aloha eto koa tazana miakatra ohatran'izao. Rehefa manao an'izay lahy zany na indria, rehefa manao an'izay lahy dia hitany ela tsara fa tsy tazana mirongaronga intsony ilay bonga. Izao anefa amin'ny ankapobeny atahoana aloha mampakatra ilay izy, ilay bonga, ilay mirongaronga iny somary ampidirina ilay izy. Ela ihany zany manao izay karazana position somary ampidirina ampakarina aloha ilay izy dia izay vao ilay lavalava no ataony ela manaraka an'izay. Dia avy eo ela mametraka ilay karazana scotch anakonana anazy. Amin'ny ankapobeny ihany koa efa misy izao ireo karazana silicone hafahafa hanetsemana sy hanaovana ilay izy dia amin'ny ankapobeny aloha lisany mandritra an'izay ndana aloha mandeha mamandry sy mandeha mangery satria mandritra ny adiny 9 izany ela sady tsy handeha angery ela tsy handeha hamany fa hanao an'ilay karazana salaka iny anakonana ilay izy. Nefa moa izany ela raha ohatra ke manam-potoana andeha hanongotana ny any angabony isaky ny 2 minitra any tsisy olana izany fa torohevitra natoroko alisany hoe ndana aloha avoaka daholo izay azo avoaka rehetrarehetra amin'izay mba tsy hanalanalany masom-bahoaka rehetrarehetra iny fa efa hoe efa napetraka ilay izy dia mandritra ny adiny 9 raha ela indrindra dia esorina ilay satria mba ihany koa ny lahy nentin'ny lahy mandehandeha terrenao ny vokatry ny amolana ihany natao izany e. Misy moa izany plastique soudure eto Madagasikara mbola tsy hitako loatra izy fa amin'ny tany mandroso efa malaza fa torohevitra ho an'ny lehilahy ilay tsy lehilahy ilay izy ny andalana dia izay ny torohevitra ho an'ny pelaka raha tsy lehilahy rongaronga be ilay izy. Maso to.